faly miarabantsika manaraka ny fandarana mekamaga amin'ity anio ity. Iova kely ny fandarana androany satria ampafantatra anao ekipage iray anisan'ny nanana ny toerany amin'ny rally eto Madagasikara zahay. Ekipage tsy zoviana amin'ny rehetra ary manana ny lazany sy ny mampiavaka azy tokoa. Ny ekipage 205 kely fadada no vahiny fandarana androany. Iandriambololona Tefy no eo amin'ny familiana ary ranaivo Maurice kosa no mamaky ny noty. Azo lazaina fa mbola zandrina izy ireo raha ny taona nanaovana rally jerena satria ny taona 2022 izy ireo no niditra voalohany teto amin'ny tontolon'ity rally ity. Kanefa na izany aza efa tafapetraka sahady ny anaran'izy rola raha nivokatra nandritra izay 3 taona izay nijerena. Nanamafy ireo vokatra tsara teo amin'ny topilalaovana roa voalohany ny vokatra tamin'ity taona ity satria raha tsy misy ny fiovana dia izy rola no champion de Mada en 2 roues motrices amin'ity taona ity. Tsy ny performance an'ilay fiara ihany no hery mampiavaka n'ity ekipage 205 kely fadady ity fa ny complicité misy eo amin'izy rola izay manatsara tokoa ny travail d'équipe ilaina mitaranja lalaovin'olon-droa tahaka itony. Eo ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo ekipa matianina mikarakara ny fiara. Tsy atao lava ny resaka fa ndeha ararosanao ny resadresaka ny fanaovan'ny ekipa mekamagy tamin'izy ireo. Za aloha Tefy Andrembololona. Maurice ranaivo copilote. Manao rally zay rola za pilote dia izy copilote. Voalohany aloha zay rola pirala ray tapo dia efa nofinofy efa hatry ela le izy ndrisy moa fa efa lehibe ihany ny tena vao tanteraka dia zay ny etombony telo mirala zay dia ny zandrany efa rala fa ndrisy moa efa tsy ohatsony izy fa nofinofy mihitsy le izy dia zay rola sisa zany no azo lazaina hoe tela farany 2022 no nanomboka vonona fiara zany dia nanomboka nanao hatreto mbola tsisy fotoana ray tsy nanaovana nandritra n'izay 3 taona zay. Ny fiara ny tantara fiara satria hoe nofinofy le izy dia efa nijery fiara efa nilalao maromaro vitsivitsy zay dia rehefa tsy dia nahafa-po loatra zay hita tany zany dia nividy fiaran'olona efa niantony. Zany hoe tomobile tsisy ninona mihitsy izy tamin'izay fotoana izay fa teto an-tanàna zany nanomboana ny revirevy rehetrarehetra hatrany amin'ny teboka sy faingo sy ny ngeza-ndrindra dia io izy tonga nanaovana rally nandritra ny 3 saisons zay. Arak'izao fiakanjony amin'ny rala zao moa zany zay ao anatin'ny club MSA Mata Sport Auto tena ankasitra anay satria nanohana anay ireo club anay ireo zay mariana moa fa taritin'ny président Andry io club misy anay io fierté ho anay mihitsy ny ao anatin'io club io satria tsapanay tao anatin'io fikambanana misy anay io ny atao hoe fanohanana na ara-tsaina io na ara-kevitra io ary zareo teo foana na mandritry ny fotoana ilalovanay ary presque au grand complet ny club MSA manotrina anay tsy zay rery ihany koa moa miazakazaka ao zany fa zay mirala moa no miteny eto fa maromaro zay no mpiazakazaka ao mankasitraka piretsaka ny club anay club atsika MSA. Kely fadada iza nahita izany solona anaran'izany ary inona no antony? Regime saluzoko be tsisy tsy mahafantatra angamba fa izy namborona an'izay teny zay voalohany indrindra dia eo ihany koa M6 ny rally gasy salut ihany koa ianao zokolahy izy indray no tena nisitona ny lakolosy nahafantaran'olona le kely fadada zay miralary gaga be hoe zay ny fiantson'olona anay taty aoriana dia isaorana izy mirala fa mahafinaritra.
zay no kely sandry indrindra kely cylindre indrindra amin'ny eo amin'ny tontolon'ny rally zay rery ihany no M9 nisy zao nisy fotoana nisy anankiray fa nefa tsy fantatra efa raha ny résultat hitan'ny olona indraindray misy M12 resinay dia hoe zay ny raha mifieritreretavy anazy hoe zay no nakely fahadadana azy. Misy itovizany ihany ny préparation aloha zany fa ny capacité ana moteur no mahasamy hafa ny hoe catégorie M9, M10, M11, M12 raha zay deux roues motrices aloha zany ny resahana. Ny moteur ampiasainay zao a moteur 1 litre 4 alisage 75 multipoint dia zay no mahatonga anay hoe ao anatin'le catégorie M9 fa ny mihoatra an'izay zany a dia efa mety miakatra arakaraka ny capacité ana moteur ny catégorie misy ny tsirairay avy. Nanaovanay an'le M9 tatara be avy amin'ny rasefy boba moa zay ny anarany. Fa amin'ny rasefy boba no nahatonga anay hoe anao M9 satria hoe aleo mianatra aleo aloha manandrana zay vao mieritreritra ny zavatra hafa na ny eo ambonin'izay. Dia rehefa nahazo tsirony tao amin'le M9 zay dia zay mihitsy indray ny dongo hoe aleo tsy miala ato. Ho anay le M9 zany mianatra mbola ao anatin'ny fianarana zay mbola zay ngamba le hoe tanjona tsy tanteraka tenen'le zandriko ato mbola misy tsy mahafapo anay zay mbola te nahafantatra hoe hatraizany farany tratran'ity M9 ty zay ngamba vao mety hieritreritra hihetsika kely eo na hiakatra kely eo na hoe aloha tonga dia dadabe ato mihitsy. Iresaka momba ny fanomanana kely ary sika ohatra ny ahoana zany manomana fiara anaovana rally zany raha ho anareo mirahalahy manokana. Préparation mentale aloha tena ilaina bokon'ozatra be. Eo ihany koa ny préparation ny fiara zay sorana ny équipan'ny boba moa zany tsisy tsy mahafantatra zany olo zany. Zalahy no tompon'andraikitra voalohany indrindra sy nandray ny fiara voalohany indrindra nanomboka tamin'ny fiara mbola ataontsika hoe mbola vy fotsiny ngambany mandra-pahatonga azy miazakazaka. Ao anatin'izay le fikarakarana fiara zay ny tena enjana satria ny vidina pièce ny mikasikasika ny fiara moa zany tena iraha malala hoe tsy mora fa zalahy teo foana zay koa mety hoe manao boatin-drakitra kely dia vidina tsikelikely eny amboamboarina tsikelikely eny dia tonga amin'io izy hoe fiara afaka niady tao anatin'ny rally. Préparation physique. Préparation physique koa mandeha soma tsara mihitsy fanomana tena sotro zany miazakazaka mampikorana koa tena ohatran'ireny andehanao match baolina reny mihitsy. Nandritra izay 3 taona niazakazahana tao anatin'ny tontolon'ny rally izay mba lazao hoe ny fahatsiarovana ny zavatra tena nanamarika anareo. Nanao taonao indroa zay mirahalahy tany Atsirabe dia tao Talata Volonondry expérience tsy adino mihitsy ary le taonao tamin'izay tantaraiky kely hoe zavatra tsy napozina akory zavatra tsy dia nisy antony akory fa dia zay ary moa efa avy mivadika iny miverina mitsangana amin'ny fiara mbola manonona noty ny copilote dia zay le expérience tena nanamarika manokana aloha zany fa nellerintsy haiko. Mitovy ihany koa teo zany tena natsapana hoe milalao aina koa milalao an'ilay zavatra
dia nanomboka teo tsy hoe taloha nanao zavatra tsinotsinona na ohatr'izany fa teo zany no tena letika be tao an-doha hoe mila mafy tsara ny sécurité sy ny anina rehetrarehetra. Fahatsiarovana tena nafinaritra anay a navita an'le crime teo diny de boeny de boeny teo alohan'le crime navita amin'ny boeny zay a nafinaritra anay résultat tena fahatsiarovana ngeza be fahatsiarovana anisan'ny manamarika indray any amin'ny mety hoe erreur matetika be moa zany misy erreur fa raha hoa manokana fahadisoana noty izay avy aty amiko ary rehefa manao reconnaissance zay a ny akavanana lasa akavy ny akavy lasa akavanana de tsy hita hoe izy amena tsiny de eo zany ny any tena manamarika fa ahoana ary Maurice ty taona ty zany no anina tena tsara zay 3 taona zay ty taona ty aloha ny tena eo nanamarika be faly foana hatreto mbola rally efatra zay mbola tsisy abandon na indray mandeha na hoe tosetina fa tonga arrivé foana de top 10 foana raha tsy diso a. Ao anatin'izay zavatra nanamarika izay ihany tafiditra amin'izany koa ry zalahy mekanao rehefa raikitra iny ny combat tahaka izao ny fahitan'izy ireo an'izany. Bobana ahafantaran'olona anahy io moa vao manomboka an-dalia dia efa eo zay resaka motera train resaka momba rehetrarehetrany mekanika vao nanomboka mihitsy io vao nanomboka mbola tôbila mibataina sarety io zay niketrika anazy teo. Rehefa misy rally vao manomboka mihitsy ny rally dia efa fantatra mihitsy hoe zao no mila jerena mijery ohatra hoe bras amortisseur transmission eo foana moa ilay navoanay tamin'ny voalohany. Ny anarako aloha i Tony matetika mitranga aloha avy mandeha avany zalahy tsy maintsy miteny izy hoe misy mipopoka be ao dia eo anao mieritreritra hoe tokony inona zay na tokony inona zay mipopoka zay dia vao tonga ianao dia efa mailo hoe mijery ny eo ambany rehetrarehetra. Mbola tsy tratran'le pénalisation misy aloha zay satria matetika voavahanay foana le problème. Nisy fotoana zay maty disque embrayage voasolonay tao anatin'ny 45 minutes ilay izy. Ny anarako zany Erika karakarany 205-29 na kely fatady. Ny zavatra lehibe nanamarika angamba ny zavatra ratsy lehibe nanamarika tena iny taonao tany Atsirabe iny ny tena nanamarika hoe tamin'ny rally hatramin'izay zany ny tena hoe ratsy fa ny tsara indray betsaka ny tsara ohatra tenen'le rony teo fotsiny fantatrarana an'le fanoloana le disque tao anatin'ny 45 minutes tena ezaka be efa tena tsara dia ny fanaovana top 10 foana tany Majunga tena nanamarika be anay. Za Dalin resaka sodira no ataoko atao amin'ny rally resaka renforçage lameta carso sy ny karazany. Efa tamin'ny voalohany aloha nieritreritra hoe ndraika hoe hanolo-kesy dia mbola vitanay tsara ihany io fa andao atao dia niketrehanay dia naverinay natsangana tena vita milamina tsara. Za Bertrand mpikarakara ny resaka loko atao amin'ny top garage manao ny fibre sy manatsara an'ilay tôbila. Tamin'ny voalohany aloha vao natsangana ny tôbila dia nisoloana misy carrosserie nisoloana natao fibre teo aloha mbola somary mafimafy kely nanao anazy fa taty aoriana vao naizahana no amavanana satria efa hita koa ilay fivoarana moa ny tôbila tato aoriana tsy dia efa niova ilay fivoarana dia tsy dia misy tonneau intsony dia tsy atahorana. Teo zao aloha tena tsisy nikitiana mihitsy ny tôbila taty aoriana
dia mahafinaritra dia efa ezahana mihavanana tsara zany ny tômôbila hatreto. Rehefa araikitra iny ary ny rally mba zarao aminay hoe ny zavatra mitranga ao anatin'ny cockpitnareo amin'ny 30 sekondra mialohan'ny départ eo amin'ny ES1. Anatin'io 30 secondes le amin'ny compte à rebours alohan'ny andraisana départ iny zay mirala tsisy miresaka fa tonga ny 15e seconde eo dia mifandray tanana. Iny zany ohatrany hoe tsy rituel izy vao ohatrany tonga ho azy. Ao anatin'le 15 secondes iny tsy inona zany no ahafahana hoe mampiditra ny vitesse, mandefa ny pisettina amortisseur sy ny sisa. Efa fohy kely le fotoana fa tsy miresaka mihitsy zay. Ary rehefa hiditra arrivé ao amin'ny power stage efa mitady ho faly fa mbola tsy samy oraka. Tsy ny olon-drehetra no mahita fahombiazana sahady na dia vao manomboka azy. Asa hoe inona fikafika kely na zava-miafy nataonareo na ahafahana nitazona sahady izany vokatra izany? Secret zany miezaka ny régulier dia préparation en femme mila atao mafy tsara dia mahay mitsitsy koa rehefa mandeha ny combat fa tsy hitsina daholo zao rehetrarehetra zao. Le secret zany miainga eo amin'ny préparation foana e. Ny anay zany tsy misy hoe zavatra miafina na zavatra hoe mitokana mihoatra ny mihafa fa ezahana efatarina le fiara, ezahana efatarina ihany koa hoe inona ny faiblessiny. Dia any amin'izay faiblessin'le fiara zay efa nahavoanay teo aloha dia any zay manamafy. Any zay no miezaka hoe miketrika an'izay mety takatra ny sainay zay ny sorana manokanareo équipagenay ry zalahy mécano reo satria samy manana ny spécialité ry zalahy. Dia mifandinika mihitsy dia mivory dia manao andrana matetika ary. Dia ny ampanaovana essai mahita hoe efa mety zany na tsy mety zany. Dia le secret zany tsisy hoe hafa noho ny rehetra fa teny mihera daholo ny anay zany no anatanterahana ny préparation. Zany rehetra zany aloha ihany fa ahoana ny hevitry ny fianakaviana mahita anareo milalao an'ity taranja ity? Nanaiky aloha zany nisy tsy nanaiky ihany ny fianakaviana fa somary bebe loha kely ngamba izay mirahalahy. Dia rehefa nandeha moa zany ny tena hoe rally satria izy natombokay foana na iza nanaika na iza tsy nanaiky dia lasa mpanohana, lasa eo andamosonay foana koral. Tahaka ireo équipage rehetra efa nandalo teto amin'ny fandaharana, samy manana ny idolany na ny pilote ankafiziny daholo ny rehetra. Mba iza kosa ary ny anareo mirahalahy e? Tsy amin'ny manamana azy fa elana tsinety satria mpinamana daholo ihany moa zay mpanao rally rehetra ao fa ho anay zany anisan'ny équipage na pilote azo lazaina hoe idole dia Mathieu Andrenjafy. Ny antony asika fanazavana kely mety hoe mitovitovy aminay ihany izy hoe raha amin'ny kategoria anay zay ny anisan'ny kely indrindra fa mety misy namana eo amin'ny kategoria ambony kelina eo mety hoe onareo fomba lazana an'izany mety hoe resinay zay ngamba raha atao mahitsy. Dia ohatr'izay ihany koa Mathieu Andrenjafy hoe raha amin'ny fiara hoentiny mety tsy dia miady loatra amin'ny sasany nefa hainy manasongadina an'io fiara io hainy no mibaiko an'io fiara io
hainy no mametraka stratégie ahafahany tonga eo amin'le tanjona eritreretery zalahy. Tena salut be ho an'ny Mathieu sy Andro Tahiny. No hafa raha za manokana indray dia Sébastien Lobe. Na Marcus Grenoble. Tena za zao raha ohatra ka hoe mijery ny pilotageny ny tempérament-ny tena feno izy amiko. Tsisy ambaratsona zay. Tiako fotsiny dia izy koa zao no mbola titre indrindra. C'est lui le boss. Fa hiverina kely eto amin'ny tanàna indray ary sika. Ahoana fahitanareo ny tontolon'ny rally eto Madagasikara? Zay tena mpakafy sport automobile mihitsy dia mpanaraka. Zay moa zany ny anisan'ny vinny hoe fitiavana an'le taranja. Zay mpanaraka mihitsy hatrin'ny mbola kelikely hatreo amin'ny fotoana nanombohana an'le rally. Le fivoara rally eto amintsika aloha tena mafy be satria ny fotoana mandeha dia mivoatra arak'izay ihany koa mpifaninana sy mpilalao anatin'le izy. Zany hoe tena tsy sanatravy mivava hoe fanaovana tsinitsinina reo zoko be teo aloha tamin'izany fotoana sy ny mbola amin'izao. Fa ny rehetrarehetra ao nampianatra anay hoe mivoatra ny atao hoe tontolo rally eto Madagasikara. Dia nanaraka an'izay toetrandro zay le anisan'ny antom-pisinay hoe aloha tena mametraka tsara ny atao hoe fototra rally na eo amin'ny fikarakarana zany na le tontolo ray amanontolo mihitsy. Araka ny teniko teo aloha hoe ireo mpifaninan'ireo bandy efa manana expérience ary tena mpahafantatra mihitsy mikasika ny atao hoe tontolo rally. Amafisiko eto hoe tena mivoatra kosa ny rally eto Madagasikara. Ny mpakafiny no mety mbola tsy mahatsikaritra an'izay angambany. Efa be dia be ihany koa mpakafy tena mahafantatra mihoatra ny mety eritreretin'ny saina sy ny hitanay ary. Ny amin'ny tianako an'izay teny zay tena mafy. Efa ambony be le niveau rally eto Madagasikara. Zay ny fahitanareo azy. Inona indray kosa ary noho izany ny etaeta na sosikevitra kely avy aminareo anatsarana ity tontolo iray ity dia atolorany koa ny torohevitra avy aminareo an'ireo izay maniry ny hitra ato anatin'ity taranja ity. Raha ny eritreritako zany hoe tokony miezaka manamboatra lalana ary zava dia mijery lalana hafa koa. Dia eo ny ohatran'ny farany teo zao nisy incident tany mahitsy. Dia ny resaka sécurité an'ny olona sy ny mpifaninana tokony amafisina tsara fa lasa ny rally maloto hoe tsy manaja olona sy ohatr'izany nefa ny olona tsy manara-dalàna ohatr'izany. Za ny torohevitra raha ohatra ka hoe za zany no miteny ho an'ireo maniry te hiditra ao anatin'le tontolon'ny sport auto. Sport auto moa misy karazany maromaro fa rally nataonay dia ao anatin'le rally no valiko hoe izy fanomanantsaina, fanomanam-batana, fanomanana ny fiara dia fanomanana raboly. Maro ny namana, ny olo-pantaka, ny olona te hitsofoka ao anatin'le tontolo fa mariako eto nefa mila mianatra manao an'le rally fa tsy hoe mahay mandeha mafy fotsiny eny amin'ny arabe eny dia hoe zany atao hoe pilote. Izahay koa mety ohatr'izany ihany taloha fa rehefa tena tao anatin'ny rally vao natsapa hoe fianarana tsy vava ny atao hoe pilote. Amara-paranantsika andresadresaka ary ankoatra ny fanaovana rally, inona ny fialamboly na andraikitra ataonareo amin'ny temps libre anareo? Ankoatra rally zay mpitarika tanora ao amin'ny fanatanjahantena na football io, na basketball io, na pétanque io, na rugby io.
zay zany ty sport mihitsy de tao am'ireo tany saiky reo nefa pitarika fotsiny ihany zay na de fa hoe mpilalao ary taloha fa tato amin'le rally zany vao tena hoe nandray anjara amin'ny vatana mihitsy hoe tao anatin'le sehatra. Eto mpamarana anatra mba zarao aminay hoe inona no amboara azonareo tena nanamarika anareo nandritra izay top ilalaovana telo ny ilalaovanareo izay. Reto trophée reto reto no nanamarika indrindra indrindra fa ho an'ny Maurice koa reto nanamarika azy indrindra nisy tantara reto rally Azatana tamin'ny 2022 ny fotoana nazahoanay reto no lasany zandany faralahy andro maloka teo aminay miralahy zany de reto natolotray ho azy satria tao anaty rally zay miralahy izy miady amin'ny aretina tapitra mihitsy le rally ohatrany hoe androany de nepitso maraina izy lasa de nitetienay ho azy mihitsy le trophée anay tamin'izay fotoana zay de ho manokana aloha reto no nanamarika indrindra nazahoana reto. Tefy Maurice de eto misaotra manokana reto fotony reto ny kolotevy aloha voalohany indrindra hoe tonga ny sahirana nanao azo fandaharan'izao. Faharoa misaotra ihany koa ny tantely sy FIFA tsy eto moa izy fa anisan'ny mpikarakara ny fiara ihany koa misaotra indrindra any reto olo reto Rado Rabenanahary, Ianja Rabenanahary, ry zalahy famille Rabainireo reo ny anisan'ny tao andamosiny Tefy sy Maurice tamin'ny fetim-boan'ny rally sy ny hatramin'izao. Misaotra ihany koa ny mpanohana rehetra tsy adinonareo. Misaotra ny chorale ny Tefy sy Maurice eny amin'ny fijerena rally eny mankasitraka antsika rehetra. Mbola eo foana Tefy sy Maurice manamafy ny fisaorana reto miaramila be ato andamosina amin'ny ralahy moa izy isaorana ry zalahy reo fa tsy nisy koa rally Tefy sy Maurice raha tsy teo ry zalahy mankasitraka antsika rehetra. Merci be any MSA aty amiko rijany pince anao averiko eny rehefa tonga aty anao. Merci. De tahak'izay raha aloha ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Tefy sy Maurice équipagen'ilay 205 kely fadady hita fa tsy vitan'ny fahaiza-manao ara teknika fotsiny ny fahombiazan'izy ireo fa ny fiarahana sy ny fahavononana ihany koa dia eo foana isaorana hatrany Tefy sy Maurice nizara taminay anekdoty sy ireo fotoana niavaka nampiseho ny fitiavany sy ny fahaloran-tenany amin'ity taranja efa tena mivoatra ity. Tsy mora ny fanamby nataon'izy ireo ary ireo sedra rehetra no diavina dia nanamafy ny fiaraha-miasa sy nanatsara ny traika efa n'izy ireo hatrany. Ny fandresen'izy ireo ihany koa na lehibe izany na kely dia porofo ny fikirizana sy ny fitiavany an'ity taranja ity izay mitaky herim-po sy herin-tsaina. Misaotra betsaka anazy miralahara na fohy fotoana ny resadresaka taminay ary mirahasoa azy ireo izay amin'ny fifaninanana rehetra ho avy.